Fa Nisafidy lohahevitra mahakasika ny fanomezana sakafo ny zaza vao teraka hatramin'ny enin-taonany ny fikambanana Primababy club izay manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zaza moa no tanjon'ity fikambanana ity. Rotsy rakotondrainy ary no mitondra ny tatitra izay Sara Stefana Razafy Manampy. Androany ny fiarana voalohany indray tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny mpikambana ao amin'ny club Primababy izay sehatra iray ifampitaonan'ireo ray aman-dreny izarana traikefa eo amin'ny fitaizana ny zanaka. Nisafidy manokana tamin'ity fihaonana voalohany ity araka izany ny momba ny fandrindrana ny sakafo ny zaza vao teraka ka hatramin'ny faha-enin-taonany izay nampahafantarin'ireo tompon'andraikitra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Fanampiana ireny amin'ny fikarakarana sakafo tsara omena zaza latsaky ny enin-taona izany hoe faha-embolany ka hatramin'ny faha-enin-taonany dia ny fanamafisana ny fampinonon-dreny ny zaza vao teraka hatramin'ny enin-taona. Fahadiovantsika ray aman-dreny mikarakara ny sakafo, ny fahadiovan'ny sakafo omena ny zaza dia natokana atao hoe mba ho sakafo ara-pahasalamana hatrana dia fanantonana ny mpitsabo manokana momba ny zaza, ny fanaraha-maso ny fitombon'ny zaza. Ankoatr'ireo famelabelaran-kevitra amina lohahevitra iray dia tsy diso anjara tamin'ny fihaonana voalohany club ny fiarahana amin'ny lalao ka nisy araka izany ny fizarana loka tamin'ny fifaninanana bebe fede grimace ary koa ny fifanolorana kado. Anisan'ny niara-niasa tamin'ny Primababy ihany koa ny tamin'ny androany ny meva medical service izay toeram-pitsaboana manokana momba ny zaza. Teo ihany koa ny oviva izay mpiara-miasa akaiky amin'ny club. Amin'ny volana jiona indray ny fihaonana manaraka ho an'ny club.